Songs of Praise. Songs of Praise. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Arahanao tamin'ny radio Oasis isaky ny alady maraina amin'ny valoko hatramin'ny 7 ora. Tompony andraikitra sy mpanatotosa Simonette Isabelle. Songs of Praise. Songs of Praise. Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana ry isika araka izany feokira famantarana izany dia tonga tanteraka atao anatin'ny fandaharana Songs of Praise. Ny fandaharana Songs of Praise dia renesinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio Oasis, fandaharana izay natokantsika indrindra ifampaherezana, andefasana hira amin'ny teny vahiny maro samihafa. Iaraka aminao amin'ny ety an'io etsy amin'ny lafiny teknika ny namantsika Anjara André Mandimby. Anolotra ny fandaharana ho anao ny namana Pasteur Tina Rabearson sy ny namanao Isabelle Simonette. Miaraba anao namana Tina. Miaraba namana Simonette Isabelle, faly miaraba amin'ny tanana ny mpanaraka zao fandaharantsika zao. Miaraba namana teknisiany ihany koa ary kasitrahantsika koa ny fanatrehan'Andriamanitra satria amin'ny fotoana roa na telo tahaka izao dia tsy irery. Arak'izay voalazany namantsika Tina, Pasteur Tina teo izay dia manatitra ny fiarabana momba ampirenentsoantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Songs of Praise izay amin'ity anio ety, na isika eto an-toerana izany, isika eto Madagasikara, na isika aty ivelany rehetra aty dia fifaliana ho anay ny aradia aminao ary asaina mpanajana ianao anaraka ny fandaharantsika amin'ity anio ety. Melohany anomboantsika ny fandaharana Pasteur Tina dia andeha tongotsika mivavaka ny fotoana, sa ahoana ho ianao? Tena hevitra mihitsy izany aloha tongotsika mivavaka. Miara hivavaka isika tompoko. Jehovah Andriamanitra raha eo, misaotra anao izahay satria mbola notahinao ary mbola nomenao an'izao fotoana izao ahafahana hiaraka sy hifampahereto. Mankasitraka raha eo noho ny fitahinao anaty tsirairay avy, noho ny fitiavanao sy ny famondramponao. Ankehitriny ary dia mangataka anao mba hamela ny helokay hamindra fo aminay, hamela ireo rehetra izay nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ka raha hiaraka eto izahay raha eo dia mangataka ny ositry ny fanahinao masina mba ho aminay tsirairay avy, ka ingany ny fandaharana izay hiarahana eto dia ahazoana soa sy fampaherezana. Apetraka feny ho eo am-pelatananao ary ny fotoana rehetra izay hiarahana eto ary mangataka izay mba hitahinao amin'ny fomba manokana ireo rehetra izay mihaino ny onjam-peon'ny radio Oasis sy ny fandaharana Songs of Praise amin'izao fotoana izao na aiza na aiza toerana misy azy ireo. Fatononona sy angatahana noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany. Amen. Ya, araka ny mahazatra antsika namana Tina dia misy ny ten'Andriamanitra izay atolontsika ho an'ny mpiaino amin'ny fanombohantsika ny fandaharana tahaka izao. Asa inona no ten'Andriamanitra fohy atolontsika ho an'ny mpiaino amin'ity anio ity? Namana Simonette Isabelle, ny ten'Andriamanitra hojerentsika dia hita amin'ny Apokalipsia toko 14 andiny fahina sy fahafito. Amin'ny teny anglisy moa izany dia ny Revelation 14 verses 6 and 7. Apokalipsia 14 andiny fahenina sy ny fahafito dia mivaky toy izao: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'anitra, nanana ny filazantsara ho toriana monina ambony tany
tsy amin'ny firenena fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ary tonga tena mahafinaritra nanao tamin'ny feo mahery hoe atahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary mianko-ofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina. Amin'ny teny anglisy moa dia mivaky izao hoe I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongues, and people, saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come." And he goes on with the songs of praise. Worship Him who made heaven and earth, sea and springs of water. Mankasitraka anao Pastor Tina ny amin'izay fa dia hiavaka ny fandaharantsika amin'ity anio ity hanana vahiny isika. Andeha ho arabaitsika amin'ny fomba manokana izy ireo faly mandray anareo izay tonga soa atao anatin'ny fandaharana Songs of Praise. Misaotra betsaka anareo koa nanasa anay amin'izao fandaharana Songs of Praise zao. Ary fifaliana ho anay mirahalahy mianaka ny tenako Dr Jean-Jacques sy ny zanako Darel Razakaniana ny miaraka manolotra an'izao fandaharana izao. Misaotra betsaka anareo nanasa anay ho amin'ity fandaharana anio ity. Araka izany dia mirahalahy mianaka no vahintsika atao anatin'ny fandaharana Songs of Praise dia tsy iza izany fa Dr Jean-Jacques izay mpiandraikitra nyity onjam-peo Hope-Fi Radio ity sy ny zanany lahy izany dia tsy iza fa namantsika Darel izay miandraikitra ny lafiny teknika rehetra atao anatin'izany onjam-peo Hope-Fi Radio izany. Ka mahakasika an'izay indrindra no resadresaka izay fanaovantsika amin'ity anio ity. Fa mialohan'izay rehetra izay dia aleo hotolorantsika hira am-piaino. Ka tiako ihany koa no manamarika izany ety am-panombohana fa dia izy ireo ihany koa no andravaka ny fotoanantsika amin'ny alalan'ireo hira maro samihafa atao anatin'ny fandaharana ka aleo hotolorantsika hira ny mpiaino ho fanombohantsika fotoana ho fanamafisantsika ihany koa ny fiarabana rehetra izay efa natolotra teo. Izany koa namana Simonette ny hira izay atombokantsika hinoana amin'ity anio ity dia mitondra ny lohateny hoe Praise the Lord. Rehefa raha fihezina fohy ny hira dia milaza toy izao hoe rehefa iny ianao anatin'ny fotoan-tsarotra iny dia afaka mideran'Andriamanitra tranontsika izay miasa ao anatintsika ary afaka manompo azy tranontsika satria izy dia Andriamanitra lehibe afaka omena an'izany fiderana izany. Ka andeha hinoantsika izany hira izany Praise the Lord iarahana amin'ny Collingsworth family. Against a struggle that shatters all your dreams, and your hopes have been cruelly crushed by Satan's manifested schemes, and you feel the urge within you to submit to earthly fears. Don't let the faith you're standing in seem to disappear. Praise the Lord. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Now Satan is a liar, and he wants to make us think that we are
himself. We're children of the King. So lift up the mighty shield of faith, for the battle must be won. We know that Jesus Christ is risen, so the work's already done. Just praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God in highest praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Praise Him when you praise Him. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God in highest praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Praise Him. Praise Him. When you praise Him. When you praise Him. When you praise the Lord. Iny ary Dr Jean-Jacques tombotsoa manana anareo mirahalahy mianaka eto Hope Fi Radio. Tena vaovao zany anaran'izany misy mieritreritra hoe Hope for You, Hope Fi. Ahoana inona no ao ambadiky ity anarana ity misy tanjona manokana ve? Tiako anisy fantsiana avy hatrany aloha zany. Le onjam-peo ny tena safidy amin'le izy zany de hoe onjam-peo manandratra fanantenana. Le hoe Hope for You, le hoe Hope de FY tsy de tena hoe Hope for You zany nieritreretina tamin'ny nanaovana an'le fa tena hoe Hope Fi. Hitantsika tsara amin'ny raha miverina kely grammaire amin'ny teny anglisy tsika dia misy an'le farateny hoe Fi. Iny manova an'ilay fotonteny zany ho lasa voambolana vaovao. De le Hope Fi zany tena anisan'ny voambolana vaovao koa izay napetraka. Raha ohatra zany asiana an'le hoe Fi manko ny teny anglisy de lasa hoe midika hoe manova na hoe manao ho rehefa ampiarahana. Ohatra zany hoe mamorona matao teny izy zany zay manondro action, famorona zavatra zay mifanaraka amin'iny fotonteny io. Ohatra zany zao aka ohatra sika hoe Shopify zao be de be malaza avy amin'ny fotonteny hoe shopping Shopify iny de midika an'izay zany rehefa nampiana hoe Fi le izy de hoe midika hoe manao zavatra ho azo amidy amin'ny fivarotana. Zay efa nampiana le Fi zany le izy. De ohatra koa zany tsika hoe hijerena hoe musique Fi. Musique Fi zany zao de hoe midika hoe manao zavatra anankiray zany ho azo inoana amin'ny muzika. De anao raha ohatra hoe Verify zany jika avy amin'le teny hoe boty fahatsarana. De dikan'izay zany raha hoe itenany hoe verify iny zao tsika de hoe midika zany zay hoe manao zavatra ho tsara tarehy. De raha aka anankiray kosa tsika hoe simplify de avy amin'ny teny avy amin'le teny hoe simple. De ny dikan'izay de hoe manao zavatra ho mazava kokoa na hoe ho tsotra kokoa.
ohatr'izay koa zany hoe clarify ohatra dia avy amin'ny teny hoe clear dia hoe manao zavatra ho mazava kokoa. Ka rehefa nampiasaina zany le opify dia hoe manao zavatra zany a manarara le fanantenana, manao zavatra zany a maneho le fanantenana. Dia zay na tonga anay naka an'le slogan zany hoe opify radio manandratra fanantenana na hoe mizara fanantenana. Dia dikan'ly zany a le ny tena tianay kokoa zany dia zay hoe opify a manandratra fanantenana zay a avy amin'le hoe grammaire, na dia tsy mbola misy anatin'ny grammaire ary amin'izao fotoana izao rehetra ka mitaditsika tsy mbola hitantsika anaty grammaire zay hoe opify zay inona ny dikany, fa izay no hevitra zay avy amin'le anarana. Ary io a no nandraisana an'ilay izy zany, ka rehefa hanonona le radio zany tsika dia hoe onjam-peo manandratra fanantenana. Mankasitraka dokotera ny amin'izay fanazavana izay sady fampianarana ihany koa moa mazava ho azy nianatra zavatra vaovao indray isika zany tamin'ity anio ity fa anisan'ny fanontaniana manitsikitsika hoe oviana marina moa zany no niforonana ity onjam-peo Hope-Fi Radio ity. Asa azonareo zaraina aminay ve ny mahakasika? Ya, raisika ny fitenenana zany hoentina ampamaliana zay satria misy tantara zany izy ity. Nisy fotoana zay moa zany efa zatra mahafinaritra le mizara ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao dia nanangana page Facebook hoe fanantenana ho anao. Dia nisy nanao piratage izy io, nandefa sary mamoha faty tao anatin'ilay izy ary dia natsiravina be mihitsy dia voatery nifoanana le page fanantenana ho anao zay be mpanaraka tamin'izany fotoana zany. Efa ho 7 mahery zany ny mpanaraka an'le page dia nisiparany devoly le izy. Zay moa zany zavatra mazava hoe rehefa zavatra miaraka amin'Andriamanitra dia miezaka foana Satana manapotika dia nezahanay ho fampiarezana ho anay zay zavatra zay. Ary dia voatery zany nanangana plateforme vaovao indray zay tao amin'ny social media tao zany, dia nanangana an'ity hoe fanantenana ho anao Hope-Fi ity. Nipoitra zany izy io tamin'ny 3 janoary 2024 tamin'ity taona ity zany 3 janoary ny nananganana voalohany an'io page Facebook fanantenana ho anao Hope-Fi io. Dia taoriana kelin'io dia nanangana site web koa zahay. Ny tanjona zany dia hoe ahoana ny tsy hahafaty intsony an'ity page Facebook fanantenana ho anao ity. Dia nao amafisina fiarovana rehetrarehetra dia nanangana page Facebook site web ihany koa zay zany le hoe fanantenana ho anao .org. Dia efa misokatra tsara manano io tamin'ny taona 17 février 2024 zany nanangana an'io site web io. Dia rehefa nanangana le izy nametraka an'ireo zavatra rehetrarehetra azo tokony napetraka anatin'le site web dia nataonay tao ny radio Oasis. Nandeha tsara mihitsy radio Oasis, nafinaritra ny radio Oasis. Nataonay ao ny AWR dia nampidirinay ao ny fandarana any amin'ny ireo ohatra hoe ny Hope Channel International dia niresaka tantonona ndraiky zany dia nampidirinay tao reny fandarana sasany amin'ireny anatin'le site web. Dia indrindraindrindra ny fampianarana baiboly, misy document efa tranainy zay tatao amiko tato dia natao tao anatin'io site web io ahafahan'ny olona afaka ho téléchargen'ny olona zany reny fampianarana baiboly reny. Dia efa be dia be nakan'izany tao anatin'io, nataonay tao koa reny. Dia nataonay tao koa ny télévision adventiste rehetra zay misy eran-tany afaka mijery an'io site web io nareo fa manaraka mamaim-poana ho an'izay télévision adventiste zay. Dia rehefa nandeha zany le fotoana dia tapaka le radio Oasis zay narahanay tao anatin'le site web, tapaka le izy. Ary dia nanomboka tsy nahare intsony dia nifandray tamin'ny pasteur Tefy zay talen'ny communication amin'ny FMC zany hoe toa tapaka le izy fa ahoana ny anina. Dia nifandray tamin'ny pasteur Olivier ihany koa zay talen'ny radio Oasis dia hoe tena mbola miezaka mamaha olana zany. Dia nandritran'izay fotoana zay nanangana an'le radio zay satria zatra niaino an'le fampahirezana amin'le avy amin'le radio Oasis zany dia nanangana le radio zay. Dia natao aloha dia misy an'le hoe Facebook radio Oasis bot iny manko zany nalefa ny radio Oasis dia
nalaina ny fandarana tanatin'iny a no nalefa tanatin'ilay radio natsanganay. De mbola kely any zany fandarana azo tamin'izay fotoana zay. De nalefa tao izy io a nisy ny fandarana tamin'izay zany de ny fiambenana maraina, de ny lesona sekoly sabata, de to mbola voazay ihany ngamba raha tsy diso de ny AWR moa zany efa mifandray foana de afaka alefa foana de mbola zay ny fandarana de mamorona fandarana tsotsotra eny zany zay tanatin'le izy. De teoriana indray tapaka indray le radio Oasis Bot iny. De teo de niresaka tamin'ny pasteur tefy indray zay tena ahoana mba hitadavo eo fa de efa mba manomboka mandeha efa mba misy miaino le radio io natsangana taty a. De ahoana ny hevitra de izy pasteur tefy tena tsy azontsika vonoina ntsony zavatra efa mandeha dokotera. Aleo tsy vonoina ntsony fa aleo nareo izy a ampidirina anatin'ilay ohatrany hoe extension radio Oasis zany a any Amerika. De nanomboka hatrea zany ny statut indray de extension ny radio Oasis a aty Amerika. Nanomboka tamin'ny 17 mai 2024 voaingany kely teo zany no nazahoanay an'izay hoe extension radio Oasis a aty Amerika zany zahay. De afaka manaparitaka ny radio Oasis ka raha sendra misy hoe panina zany radio Oasis indraindray de mba io haut-parleur radio io no ahafahan'ny olona miaino ny fandarana zay fikarina amin'ny radio Oasis. De nahazo lien tsy tapaka izay zany avy any amin'ny radio Oasis no zay fiaraha-miasa zay a. De io no alahatra. De tsara marihana koa moa zany fa izahay ato tsy misy hoe animateur d'antenne akory fa miasa daholo isan'andro isan'andro samy many ny tokantranony avy any de alefa le izy amin'ny alalan'ny teknôlôjia zany de alefa programmena ny sabata zany ny tena fiasana fanaovana an'io radio ny sabata alina. Misy fotoana amin'ny ray maraina mbola tsy vita ihany ny programmation rehetrarehetra de alahatra ao le izy de mandeha ho azy eo mandrisi ny herinandro. De ny sabata manaraka indray vao miatrika hoe inona indray no atrehany eto satria hainareo ihany fa miraha malala ny fiainana aty ivelany aty de tsy maintsy miasa ianao. Zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. De zay moa zany le fomba fiteny miasa aty fa misaotra an'Andriamanitra fa mandeha soamatsara de zavatra zay ary de misaotra be deaibe ny radio Oasis ny AWR nametraka anay nametraka an'izay fatokisana zay nanomboka tamin'ny 17 mai 2024 io nanana zay statut hoe extension radio Oasis zay zahay amin'izao fotoana izao manaparitaka maneran-tany ny radio Oasis ny AWR de fandarana vitsivitsy zay vokarina eto ihany koa. Ia, efa natsidika ao Dr Jean-Jacques izay hoe izahay sy ny fandarana rehetra izay vokarinareo zany sy ny fiara-miasa eo amin'ny onjam-peon'ny radio Oasis zay fa nisy manitikitika ny saiko hoe iza marina moa zany ianareo no miara-miasa miaraka manatotosa an'izao fandarana mahafinaritra de mahafinaritra izao. Ny tena marina zany ny initiateur moa zany de ny tenako. De misy amin'izao fotoana izao zany misy logiciel zay izy ny tsara indrindra amin'ny resaka fanaovana radio de zanako indray zany teknisiana napiditra ny kôdy rehetrarehetra tanatin'izay logiciel zay ahatonga an'izay radio zay ho tena faran'izay matanjaka. De izy zany lafin'ny teknisiana za zany lafy mamolavola hoe zao no programa tokony atao de mamolavola programa koa zany no tenako anatin'le izy de tompon'andraikitra am'le izy zany raha tena marina voalohany indrindra de zay mianaka reto fa mandray anjara manolotra ihany koa ny tsirairay avy ato tokantrano ny vadiko ny zanako vavy ny vinantiko vavy ny vinantiko lahy samy miara-mientana zany izay eny mianaka rehefa mifampiona reny de alefaso indray aloha enregistrena kely indray feonao de mba ampiarahana am'izay zavatra zay de ampidirina anatin'ny fandaharanao de ohatrany hoe lazalazaina zany hoe mbola fianakaviana ihany zany hatreto fa ny rariana dia hitatra ho antsika fianakaviam-be aty ampitan-dranomasina rehetrarehetra aty afaka handray anjara amin'ny alala zao Zoom zao ohatra dia afaka handray anjara dolidoly amin'ny fandaharana zay atao amin'ny haut-parleur radio isika. Wow, tena mahafinaritra zany Dr Jean-Jacques satria sady manome fomba fijery ho an'ny ankolana tsirairay avy zany fa rehefa mametraka vina ao am-potsitsika ao Andriamanitra dia afaka
ataontsika manaraka n'izany viny zany ary de ho lasa lavitra. Mahafinaritra ny maheno hoe mbola atao hoe ao an-tokantrano mandeha fampiresahana any amin'ireo mpiara-miasa amin'ny onjam-peo any ivelan'ny Etazonia zany a, kanefa de efa misy zavatra miainga, nefa zavatra efa mahakasika olona marobe. Tena te-hakasitraka anareo amin'ny rahalahy manokana sy ny fianakaviana manontolo ianareo ena mianaka zany a, amin'ny hery sy ny fotoana, mino aho fa misy fiaikana be dia be ao ambadika zany na ny eo anjara ndraikitra isanandro. Fantaniana mahakasika an'izay hoe manahoana ahoana ny resaka, inona ny tena olana, inona ny zavatra mety hoe fiaikana ao anatrenareo zay mba irarianareo hitatra kokoa na ho voavaha asa ny araka olona ve, asa ny hoenti-manana ve, inona no azo zaraina momba an'izay? Andray fitenena angamba ny tenako. Iavidarel Razakaniana no manoloana anao eto ankehitriny teknisianina tamin'ny Opfer Radio ny atao hoe fiaikana angambany de ny fotoana aty ampitaty moa tsika manana ny asa aman-drarany ny zavatra atao hoe tasan'Andriamanitra tsy azona fidiram-boly zany akory fa ny fotoananao no atolotra ho an'Andriamanitra, kanefa maro be le zany hoe ny fanirianao anao zavatra tena be da be ny ao an-tsainao ao fa ny fotoana no tsy misy. Ary ny rarena moa zany mba hisy olona maro hiaraka hivondrona amin'izao radio zao hanatotosa zavatra goavana betsika, fa ny riny zany fa de misokatra ho an'ny olona rehetra ity onjam-peo ity zay te hiara hiasa dia raisina an-tanandroa avokoa. Raha misy zavatra tianao ho zaraina dia aza misalasala manatona anay miresaha amin'ny ao amin'ny page Facebook ao zay ao amin'ny fanantenana ho anao Opfay afaka ihany koa mitsidika ny tranokala fanantenana ho anao.org dia afaka mifampiresaka ao tsika fa zay no fiaikana goavana indrindra i pasteur Atina. Mahafinaritra de misaotra sady de efa mandrainao daholo zany tsika fa zao andao jerentsika ihany koa aoriana zao fandarana zao ilay tranokala voalaza namana Darela teo raha verina trany ino zany fa ina moa izy teo averina kely le tranokala sy ilay Facebook page. Ny tranokala dia fanantenana ho anao.org, fanantenana ho anao.org, ary ny page Facebook koa dia ny fanantenana ho anao-Opfay. Mahafinaritra. Ao zany tsika niona de miresaka samimba mizara ny tolo-tanana na hevitra na fotoana rehetrarehetra dia arindra ao zany izy. Namana Simonette? Anisany tena mahafinaritra ilay hoe fianakaviana miara-miasa, miara-mitory miaraka manao ny asan'Andriamanitra dia tonga ao an-tsaiko avy hatrany ilay ten'Andriamanitra hoe as for me and my house we will serve the Lord. Dia tena tanteraka eo amin'ny fianakavian'i Dr. Jean-Jacques mihitsy zany izay ten'Andriamanitra izay hoe fa raha izaho sy ny ankonako dia anompo an Jehovah izay. Mankasitraka be anareo mirahalahy mianaka anjaran'izay fa dia andraisanay lesona be dia be ihany koa izany fanandramana manokana ny ainanareo zany fa aleo tsika pasteur Tina hiditra amin'ny hirantsika manaraka izy ireo ihany koa moa no mbola mandravaka ny fotoanantsika amin'izao fotoan'izao. Eny efitra mety koa zay namana Simonette Isabelle, namana Darella, inona ny hirantsika manaraka? Ny hiratsika manaraka dia andeha hiaino an'ity hiran'ny chorale Balsam Fiderantsika mitondra lohateny ny voady ataoko. Ndao ary. Unidera,
Eny arak'izany namana Dr Jean-Jacques mivelatra dia mivelatra tokoa izany ny olona manaraka ity radio Hope Fire Radio ity zany. Efa voalaza teo ihany koa hoe misy nareo zany zao dia extension na le fanitarana ny radio Azisy avy any Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra. Azony Dr Jean-Jacques lazaina fohifohy ve hoe inavy ary zany no karazana fandarana fanampiny izay vokarinareo azo lazaina koa hoe inona ny ampiny misy ifandraisana hoe iza ny manaraka mahatonga anareo mamorona an'ireny fandarana araka izay vokarinareo. Ia, misaotra betsaka Pasteur Tino amin'izay fanontaniana izay. Ny fandarana fanampiny izay tanteranay moa zany dia fahasalamana zany aloha voalohany indrindra. Ny tena moa mpitsabo dia manao le hoe sarobidin'ny fahasalamako zany fanohizana an'iny. Efa fantatsika tany Madagasikara ihany nisy vidéo nataonay fa izay sarobidin'ny fahasalamako. Dia fanohizana ny fandarana iny zany atao eto amin'ny Hope Fire Radio. Dia isaky ny fiandohan'ny sabata ihany koa zany dia misy ny fampaherezana izay ny tenako no manatanteraka azy. Tenin'Andriamanitra fo izay raisina isaky ny amin'ny 9 orany Madagasikara io ora io izay anovozana aim-panahy hiatrehana ny andro sabata. Dia misy ihany koa ny fandaharana ezahana ho tanterahana zany ny anaovana ny famerenana ny lesona sekoly sabata vokarina avy aty Amerika zany izy io avy aty amintsika. Nandray anjara farany teo zany zao dia Docteur Rakotovao Benoit. Izy zany zao nandray anjara nanatanteraka an'izay famerenana ny lesona sekoly sabata zay. Dia ny amin'ny fotoana manaraka zao dia misy namana avy any Kanada andray anjara namboatra an'izay lesona sekoly sabata zay famerenana lesona sekoly sabata zay. Dia zay no iantsoana antsika rehetra rehetra fa hoe misokatra ho antsika rehetra rehetra ity Hope Fire Radio ity. Dia isaorana ny mpiara-miasa sahady izay efa nanolo-tena nanokona fotoana ho amin'izay fandarana zay. Hatreto aloha zany dia ireo no zavatra mbola tanterahana. Fa amin'ny ankapobeny ny fandarana misy amin'ny radio Azisy dia apetrakay feno ao avokoa ny ankabetsahana. Izy rehetra fa tsy hoe ny ankabetsahana. Misaotra indrindra Dr Jean-Jacques amin'izay arak'izany zany dia misokatra ny sehatra ny fiarah-miasa anjarantsika mpanaraka mpiaino ny miditra ao anatin'ny tranokala mandefa momba an'izay hoe firesahana avy any amin'ny mpiaino izay fantaniana ho an'ny Darel. Ahoana ny fomba fifaneraserana amin'ny olona? Misy mandefa message zany zao ny olona mandefa hafatra amin'ny alalan'ny
ala amin'ny alalan'ny Facebook ahoana ny fandaminana ny hoe iza ny mamaly, isaky ny inona ny mamaly, misy olona mamaly ve ahoana ny endrik'izay fifaneraserana amin'ny mpiandray. Ia, ny endriky ny fifaneraserana moa zany dia amin'ny alalan'ny tranokala sy arak'izay nolazainao teo pasteur Atina, social media, Facebook, dia zay ato zany zay aty fianakaviana aty no administrateur n'ireo pejy sy tranokala reo. Ka rehefa misy fotoana ny hafa afaka mamaly dia mamaly izy ireo zay vonona amin'ny fotoana rehetra zany. Ka mahatsara an'izay manko dia afaka voavaly aingana ilay olona amin'ny fotoana rehetra zay isian'ny fahafana ho anay zay miandraikitra izany. Dia anapiko izany ihany koa ny amin'ny resaka fifandraisan'ny mpiaino sy ny radio dia misy tokoa izany. Zavatra vaovao zay nampidirina herinandro vitsivitsy lasa zay dia ny fahafahan'ny mpiaino mangataka hira. Ary afaka atao zany amin'ny fitsidihana ny tranokala fanantenana hoanao.org. Mora dia mora zany satria rehefa tonga ao amin'io tranokala io fotsiny ianao dia misy fanontaniana hoe inona ny tianao hira angatahana, dia afaka manao mikaroka ny fanontaniana ny hira io ny olona dia afaka mangataka izany. Ary matetika eo amin'ny 15 minitra aorianan'izay no mandeha iny hira zay nangatahany iny olona iny. Zavatra anisan'ny anankiray mahafinaritra zay anentanana ny olona rehetra raha misy hira tianao angatahana amin'ny fotoana rehetra, na firy alina io na firy, satria ny radio moa zany dia 24 ora anatin'ny 7 andro no mandeha, tsy tapaka mihitsy dia afaka ataonao izany. Zay ngamba no ameliko an'izay pasteur Teny. Wow, tena mahafinaritra zany namana Darel, ary tena ankasitrahana nareo amin'ny lafiny teknika sy ny fandaminana rehetra mahatanteraka an'izany. Asa raha ohatra ianareo namana Simona Isabelle fa tena avo lenta ty Hope FM Radio ty. Lafiny ara-teknika zany dia misy fifandraisana aingana sady misokatra amin'ny lafiny maro na tranokala na afatra tao manokana, ary misy an'izay hoe réaction aingana anaty 15 minitra, ary nefa anatin'izany koa dia tsy misy ora zany hoe dia mifary ny fandaharantsika amin'ity ity. Fa dia mitohy mandritra ny tontolo andro, tontolo alina. Fa tehaka sitraka manokana ihany koa le fiarah-miasan'ilay tarika kely ilay team player ao anatin'ilay hoe fianakaviana zay vonona dia miditra. Mampatsiahy anahy ilay voalazana hoe then I saw another angel, ary nahita anjely hafa koa. Zany hoe tsy anjely anankiray fotsiny zany, tsy iraka anankiray fotsiny manao an'ilay asa, fa misy anjely hafa koa. Zany hoe ilay teamwork aty zany efa fomba fiasan'Andriamanitra hatramin'izay, ary hitantsika ato amin'ny Hope FM Radio zany. Eny ary namana Darela, inona ny hirantsika manaraka isantoana sy beranan'Andriamanitra? Ia, ny hirantsika manaraka pasteur Tina dia ity hira mitondra lohateny hoe His Strength is Perfect, zay ataony Collingsworth Family, album vaovao zay navoakan'izy ireo tamin'ny ty herinandro ty zany hira zay ho arahantsika izany. Raha fehezina fo ny hira dia hoe manana ny herin'Andriamanitra ary tsara dia tsara zany herin'izany, lavo rary zany herin'izany. Ka rehefa lany ny herintsika dia izy no hitondra antsika afaka manohy indray ny zavatra zay ataontsika, ary atsangany amin'ny herintsika izy na la malemy ary tsika dia ho lasa matanjaka indray satria mahery izany tanjan'Andriamanitra izany. I can do all things through Christ who gives me strength, but sometimes I wonder what He can do through me. No grave
success to show, no glory of my own. Yet in my weakness He is there to let me know His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins when ours comes to an end. Oh, He hears our humble cry and He proves again His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Mahafinaritra zany ery zany tena mampahery satria mieriny zany no herintsika. Ny fanontaniana manitsikitika ihany koa Dr Jean-Jacques dia ny hoe misy fomba ve ahafahanareo maminavina na manao jeritodika firy ny isan'ny olona na avy aiza ny isan'ny olona voakasiky ny fampifanavadeo hatreto? Inono moa fa mbola hitohy hitatra zany fa misy fomba ve ahafana mantapantatra hoe hatraiza zany zao ny efa voakasika? Satra betsaka pasteur Tina nametraka fanontaniana. Misy tokoa zay fomba zay ary amin'ny lafiny teknika izy ka dia aleo miko andarelina avy hatrany angamba ny famaliana azy. Ya, amaliko izay fanontaniana izay pasteur Tina, tena misy tokoa ny fomba ahafahana mamantatra ny isan'ny mpiaino hoe aiza avy izy ireo, firenena aiza avy misy azy ireo amin'ny web radio antsika. Zany hoe amin'ny alalan'ny web, internet dia afaka atao soamantsara zany. Ka ireto no firenena 10 be indrindra nandritran'izay volana Jona sy Jolay izay
izay mpiaino ny Opfay radio. Marihana fa mihoatra ny firenena 200 any ho any no efa niaino na ampahany kely na zany hoe mihoatra ny 10 segondra zany ny afaka kotiana hoe niaino izy. De firenena mihoatra ny 200 ny efa niaino ity onjam-peo ity. Ka reto ny firenena 10 dia tsy zany fa ny États-Unis de efa manaraka izany Madagasikara, France, Canada, Allemagne, Maurice, Koweït, Suède, La Réunion, Netherlands na ny antsointsika hoe Pays-Bas izy tsika. Ireo no firenena 10 anisan'ny be mpiaino indrindra amin'ny Opfay radio amin'izao fotoana izao. Tena mahafinaritra. Namana Simonette, ahoana ny fahitana namana Simonette tanteraka ve le hoe feo mahery hotoriana amin'ny monina ambony tany rehetra sy tany hafa fiteny eto? Tena marina zany pastor Tina, tena tanteraka mihitsy satria dia tena feo mahery toriana amin'ny vazantany rehetra izay monina ambonin'ny tany. Fitahiana lehibe ho antsika izany, isaorantsika n'Andriamanitra lehibe, ka ny azo lazaina dia hoe gaga sy talanjona manoloana ny fomba fiasan'Andriamanitra. Dia mankasitraka ny fianakavian'ny Docteur Jean-Jacques ihany koa fa tena mission be izany tanterahan'izy ireo zany ary arak'izany hoe firenena eo amin'ny 200 eo zany no efa nandre na fantatra ny onjam-peon'ny Opfay radio fa reo 10 reo zany dia ilay miaino matetika, mpiaino mpanaraka tsy tapaka zany dia isaorana n'Andriamanitra zany satria dia miparitaka tokoa ilay fitoriana ny filazantsara ary ny irarentsika moa zany ny anton'izao fandaharantsika izao izay isaorana azy ireo manokana nanaiky ny resadresaka hiaraka amintsika eto mba hampahafantarana misimisy kokoa ny fandaharana zany dia mba hahalalany rehetra mahakasika ny Opfay radio satria dia azo hainoana tsara izy io zany na amin'ny telefona na manana telefona ianao dia afaka manaraka an'ilay izy tsy niresahan'izy ireo teo ihany koa pastor Tina fa manana YouTube channel ihany koa izy ireo izay azo anarahana tsara anyty fandaharana ity satria za manokana dia misy fotoana manaraka an'izy ireo amin'ny YouTube mandefa live mihitsy ny YouTube zany ianareo afaka manazava misimisy kokoa ihany koa mahakasika an'izay fa rehefa avy eo moa zany dia mbola voaveritsika ihany ilay adresy izay ahafahany rehetra manaraka nyty fandaharana manokana fitoriana ny filazantsara mahafinaritra dia mahafinaritra ity. Zay YouTube zay namana Darel satria asa miaraka amin'izay ihany koa asana Darel na namana Docteur Jean-Jacques hoe raha ohatra zany ka mifandray amin'izay hoe mba azava kely momba ny YouTube fantaniana miaraka amin'izay koa dia hoe eny raha misy olona zany te hizara ahoana ny fomba tsotra indrindra hizarany amin'ny namany. Manaraka koa dia hoe tsy maintsy misy namana mizara ve vao afaka mahafantatra ny Opfay ny olona tsotra misy fomba stratejika atongavany reny any amin'ny olona izay mbola tsy naheno any zay no fantaniana kely. Ny amaliko voalohany azy izy ity zany manao an'le SEO misy hoe search engine optimisation iny zay amin'le site web zany. Dia rehefa manoratra Opfay nareo zao dia efa izy ny voalohany indrindra amin'ny Google. Voalohany indrindra tena hoe top zany manoratra Opfay nareo dia efa asehony eo inona daholo ny ananazany Opfay zany eo ilay site web dia eo ilay Opfay radio. Dia zay zany ny Google zany zao aloha efa manampy be mihitsy manaparitaka ny fisian'ity Opfay radio ity. Dia faharoa manarakarak'izay anisan'ny fandraisana anjara antsika amin'ny fitoriana filazantsara koa zany ny fizarana azy. Ianao zay maheno anay eto ankehitriny dia ny fizaranao amin'ny namanao amin'ny groupe Facebook anananao ny amin'ity Opfay radio ity dia anisany fandraisanao anjara fitoriana filazantsara koa zay satria reo hafatra tenin'Andriamanitra be dia be izay vokarina ao anatin'izany Opfay radio zany dia ho renesin'ireny olona izay namanao any Facebook reny ary anisany fitaovana hitarihana ireny olona ireny handray an'i Jesosy izany zavatra izany.
Mankasitraka Dr Jean-Jacques ny amin'izay fanazavana izay a. Ia, ararotina ihany moa Pastor Tina zany ny fandalovan'i Dr Jean-Jacques sy ny namantsika Darel atao anatin'ny fandaharantsika Songs of Praise satria dia tena resaka manandanja dia manandanja tokoa ity resadresaka izay fanaovantsika ity efa natsidika izy ireo teo ny fiara-miasa amin'ny onjam-peo Oasis sy ny onjam-peo AWR fa misy ihany koa ve onjam-peo hafa na olona hafa izay miara-miasa aminareo atao anatin'ity onjam-peo Hopefy Radio ity. Ohatranao raha navary Simonety manome zany fanontaniana zany tena misy tokoa. Any Suisse zany misy radio zay miara-miasa amintsika. Lifestyle 74 le anaran'le radio. De fandarana vokarina vetsy zany zay zany manao montage le fandarana alefa amin'ny teny malagasy satria be dia be malagasy zany manodidina an'io radio io siège-n'io radio io any Suisse. Dia ny fampiresaka taminay ny tompon'andraikitra an'io radio io hoe afaka manao fandarana amin'ny teny malagasy ve nareo alefa ato amin'ny onjam-peon'ny Lifestyle radio 74. Ary dia isan-kerinandro isaky ny sabata hariva zany amin'ny 7 hariva orany Suisse no mandeha zay fandarana zay amboarina avy ato amin'ny Hopefy radio zay zany alefa enono zareo any. Ka dia isaorana ihany koa zareo satria mandray anjara amin'ny fanampahariana filazantsara amin'ny alalan'izay fiaraha-miasa izay. Ina ihany koa sao dia mbola misy zavatra tianareo zaraina ho an'ny olona izay te hafantatra misimisy kokoa ny Hopefy namana Darel Dr Jacques raha mbola misy zavatra tianao zaraina amin'izao tsika mamaraparina ny resaka izao. Ia, amin'ny lafiny teknika moa ampiandraikitra ny lafiny teknika dia tiako ny lazantsika fa efa misy ihany koa zany zao ny application Android zay ahafahantsika manaraka ity radio ity. Eo ihany koa ny web radio player, zany hoe tena tsisy afa-tsy le radio fotsiny no enoantsika raha mandeha isika eo amin'ny tranokala radio.fanantenanahoanao.org dia tonga dia ilay radio avy hatrany no enonao ao. Ny fomba ahazoana ny application Android moa dia makao mitsidika ny tranokala fanantenanahoanao.org ianao na ihany koa mitsidika ny page Facebook ny fanantenana hoanao -Hopefy dia ao amin'ny publication zay ataonay ao dia misy ny roy maromaro ny ahafahanao mihaino radio sy ahafahanao maka izany application izany. Eto ampanomanana koa izay ny fandefasana izany application izany amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play ka mienoenoa ny tohan'izany nareo ao amin'ny pejy-ny fanantenananao fa ho alefantsika amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play zany ity application ity atsoatsy. Tena tsy mijanona tsy moa zany izy ity fa miakatra ary melehibe miparitaka. Nahatra zany ina namana Dr Jean-Jacques sao dia mbola misy fanampiny ho an'ireo izay mpanaraka ny fandarana na mpiara-miasa vonona te hiara-iasa ny Hopefy. Ny zavatra tiako ampitaina dia fisaorana melosa ady ho an'ireo manam-pandriana handray anjara hifanohana amin'ny resaka fandaharana. Misy namana any Angletera manana zay fandriana zay hiara-iasa, misy namana maromaro ao Kanada ao maneho zay fandriana zay, isaorana melosa ady. Ary indrindra itsika eto Etats-Unis betsaka ihany koa ireo namana zay fampiresaka hoe anatanteraka fandaharana zany ao anatin'ity radio ity ka dia raisinay an-tanandroa nareo, raisinay am-pitiavana be lehibe nareo zay manana fikasana zany dia hoentinay ambavaka satria ny fotoana moa zany Andriamanitra iray ihany mahalala ny fotoana mety indrindra amin'izay hoe iny le izy fa tanteraka ka dia fitondrana azy ambavaka ny zava-dehibe. Fa manentana ihany koa zahay ho antsika rehetrarehetra raha manatanteraka conférence atsika any Madagasikara any, na iza misy atsika amin'ny teny malagasy le conférence zany atao dia raha mety dia enregistreo le conférence miainga avy amin'ny ampli zany, enregistreo le conférence dia ho alefantsika eto amin'ny Hopefy radio satria araka ny ambara eto dia zao hoe isan'andro eto zany misy conférence foana isan'andro miveriny 3 isan'andro amin'ny 5 ora maraina orany Madagasikara, amin'ny 12 atoandro orany Madagasikara ary amin'ny 4 ora alina orany Madagasikara. Dia
zay zany no anentanana antsika fiangonana rehetrarehetra sahala am'izay efa nitanterana zao ny fiangonana Andoharano fotsy zao natanteraka conférence niaraka tamin'olona Mampiana Razaka de navoaka anay teto amin'ny Open Fire Radio ny conférence zay nitanterahany tany dia atao ohatran'izay koa raha ohatra misy manao conférence tsika naizanay zany any amin'ny firenentsika a Madagasikara zany dia enregistreo mba tsara tsy le feno kitabataba be reny za fa mba le hoe mba avato amin'ny sosa zany izy mba raisina mba tsy ho sarotra be ny anamboatra an'ilay feo avy eo satria raha ohatra ka feno kitabataba de manerina be ihany mety andefana azy ho lasa radio dia mankasitraka hatrany ny fahavononantsika hiara entana famitana an'izao asan'Andriamanitra zao zay moa ny antony nanosika amin'ny fananganana ty radio ty de ny fahatsapana fa hoe mila tonga aingany Jesosy mila tonga aingany izy mba handray atsika ho any an-danitsika ho any an-danitsika ary dia sady manantena no mampafaingana zay ny slogantsika miandry ny fiavian'i Kristy antsika tsirairay avy dia zay no nanosika nananganana antika dia manentana atsika andao hiara entana tsy hifaninana akory sanatria anaovana an'ity radio ty tsy zany mihitsy fa ndao hiara entana anaovana ny asan'Andriamanitra anisany zava-dehibe zay ka de zay no ampitaiko zany ho antsika fiangonana rehetrarehetra any zay manatantera conférence andao hiara entana zarao aty aminay zany conférence ataonareo zany. Ato anatin'ny famaraparanana ny fandaharana isika amin'izao fotoana izao aleo ngamba isika namana Darel Sainte kely amin'ny alalan'ny hira dia aorianan'izay ho faranantsika ny resadresaka izay iarahantsika eto. Ny hira manaraka dia hiaraka amin'ny antsa fahamarinana antsika amin'ity hira hoe hiantrao ireo fa dia mihaino finaritra ry tompoko. Misy ireo maniry satria tsiraino kotsiry zay no everiny hotokerimidany ireo trapahory familaozany mbola voakina sy voavilavila tony hoe tsy misy mpily hiantrao izy ireo aza vela fotsiny eo raha tsy ainao niatreo tsiky tony hoe tsy anisan'izao tany izao ny anitady avy ny anio ny ampitso miandry ny ampitso de tozany hatrany aminy zanany any eny aminy tarana
Dia izay ny raha ny antsa fahamarinana izay norenesintsika teo. Mino izahay fa dia anisan'ny nahazo fampahirezana ianao teo am-panarahana izany irany antsan'ny fahamarinana izany. Fa ato anatin'ny famaraparanana ny fandaharana ary isika amin'izao fotoana izao tiana zany ny mampahafantatra antsika mpiaino fa dia azonao atao tsara ny manaraka ny fandaharana rehetra eto amin'ny onjam-peon'ny radio Oasis sy ny fandaharana ao amin'ny radio adventiste maneran-tany na ny AWR amin'ny alalan'ny Hope Fire Radio satria dia mandefa mivantana ireo fandaharantsika ireo ny onjam-peo Hope Fire Radio. Za manokana zao dia nisy fotoana tetỳ amin'ny tambajotra tserasera tetỳ dia nahita namana mpiaino nilaza hoe malahelo be mihitsy fa tsy mandray intsony ny onjam-peon'ny radio Oasis. Dia izay indrindra zany no anentanana antsika rehetra hoe tsy tokony alahelo intsony isika fa tena azo atao tsara mihitsy zany ny mandray sy mandray ny onjam-peon'ny radio Oasis sy ny fandaharan'ny AWR amin'ny alalan'ity onjam-peo Hope Fire Radio ity. Namana Darella asa asika averina ve zany ireo adresy izay ahafahan'ny mpiaino antsika manaraka izany fandaharana izany. Ya, ny adresy ny tranokala moa zany dia ny fanantenana hoanao.org, fanantenana hoanao.org. Eo ihany koa ny page Facebook izay ahafahanao mifandray akaiky aminay tsy inona izany fa ny fanantenana hoanao-Hope, fanantenana hoanao-Hope. Ary maro ireo tranokala na ireo application izay ahafahanao mihaino ny radio ihany koa, ao anatin'izany ny Radio Box raha mijery ianao amin'ny Google Play na Apple Store dia afaka téléchargenao na alainao ao ny momban'ny ireo application ireo. Araka ny lazaiko tetsy aloha ihany koa moa misy koa ny application Android izay afaka alainao mivantana ao amin'ireo tranokala izay nolazaiko teo sy ny tambajotra serasera izay nolazaiko teo. Ka dia manasa anao hiaino izany radio izany sy anaparitaka izany. Eo ihany koa ny fiara-miasa mafisiny etony ny amin'ny fisaorana manokana ho an'ny adventistelion.com, adventistelion.com izay ireo malina zany anisan'ny raha tsy diso anisan'ny tranokala adventista malagasy voalohany nisy tamin'ny internet zany, izay mandefa ihany koa n'izao radio izao ka dia isaorantsika azy zany. Eny ary mankasitraka hanao nanaiky niaino ny fandaharantsika hatramin'ny farany somary niavaka moa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity satria dia nanana vahiny isika tato anatin'ny fandaharana raha tsy ahivina dia anisan'ny vahiny tato anatin'ny fandaharantsika Dr Jean-Jacques izay mpiandraikitra ny onjam-peo Hope Fire Radio sy ny zanany lazany izay miandraikitra ny lafiny teknika ihany koa dia tsy iza fa ny namantsika Darella izany ankasitrana ampitiavana ianareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Songs of Praise. Satranareo ihany koa nanasa anay dia tamin'ity fandaharana Songs of Praise ity manandriamanitra ireo voninahitra. Anakatonantsika ny fandaharana ary dia tiana raha hodintsika ambavaka izao tetika asa manokana izao fitorinana ny filazantsara izao tombontsoa lehibe tsika ny ananantsika ny Pasteur Tina izay miaraka amintsika eto. Pasteur Tina asa afaka hoentinao ambavaka ve izay tetika asa izay fa maranantsika ny fotoana ihany koa. Andeha hivavaka sika. Andriamanitra ray eo te hidira fisaotra ny anaranao zahay satria efa manao zava-dehibe efa manomana lalana ho an'ny zanakao tsiraray avy maneran-tany mba hainoana izy ireo ny fanantenany, ilay fiaviana be voninahitra, ny fomba entin'izy ireo mandresy amin'ny ady atrehina amin'ny tontolo ity. Fa indrindra mba ahafantaran'izy ireo ny amin'ny ilay mpandresy dia Jesosy. Sotrany amin'ny Hopify izay hevitra inonay fa ianao mihitsy no nametraka an'izany tao am-po sy tao an-tsainy reto mpanatotosa mpanantanteraka reto ka dia tanteraka izany ankehitriny efa miainga ary efa miparitaka maneran-tany ny angatanay tompo dia izao ny ireo mpiaino rehetra dia tsy mba mpiaino fotsiny ihany fa mpanantanteraka mpakatoy ihany koa ny teninao. Dear Lord, we just want to praise and thank you for songs of praise. Thank you, we praise you for you are already doing something great.
praise you for Occupy. We praise you for each person. We praise you for what you are already doing and what you're about to do. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. dia zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona rosanao androany tato anatin'ny fandaharana Songs of Praise raha tsy aivina dia nivahiny tato anatin'ny fandaharantsika Dr Jean Jacques sy ny namantsika Darel izay mpiandraikitra ny fandaharana Hope Radio izay tsy iza fa dia extension na radio hitatra any onjapeo radio Oasis ihany. Nanolotra ny fandaharana ho anao tamin'ity androany ity Pasteur Tina Rabe Arson sy ny namanao Simonette Isabelle teo amin'ny lafiny teknika matsika njara Andre Mandinga raha sitrapon'Andriamanitra dia manome fotoanaonao izay ho amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Songs of Praise. Songs of Praise. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Arahanao tamin'ny radio Oasis isaky ny alahady maraina amin'ny 4:30. Tompony andraikitra sy mpanatotosa Simonette Isabelle. Songs of Praise. Songs of